Madagasikaransika dia manana andraikitra matsiaro, manana andraikitra sy adidy lehibe, mbola manampy ihany ny izay andraikitry ny antopolitika eto amin'ny firenena. Matetika ny vahoaka malagasy ankehitriny dia miteny hoe leo ny fanaovana politika izahay. Izany nefa dia mampatsiaro foana hoe samy manana ny andraikiny avokoa, na ny sehatra tsy miankina, na ny antopolitika maro samihafa, na ihany koa ny société civile izay efa maro dia maro ny endriny ankehitriny, ary manana ny andraikiny ihany koa ireo sehatra fiarovana eto amin'ny firenena. Ny andraikitry ny mpanao politika dia ny manome sotalana vaovao, ary miankina dia miankina mihitsy izay amin'ny tenin'Andriamanitra izay manao hoe ny vahoaka, ny firenena tsy misy vina ozy izy dia manana vahoaka tsy manana fanantenana, any avy any andrefana, any avy any atsinanana, any avy any varatra, ary ny avy eto afovoan-tany rehetra, mba ilaza aminareo zany ny hevitra manoloana ny toedrarà, ary mametraka izay adidy izay indray aminareo mpanao gazety izay isoranay mitafitafo, mba hamontanareo izany amin'isa tokony avy, ary hampalalanareo ihany koa ny vahoaka malagasy ny hevitra mba ahafahana mamaha, manampy biriky entinay, manampy mamaha ny olana mianjady amin'ny firenena. Atotro arak'izany arangambany amin'ireo faritra enina izay misy eto amin'ny firenena, ary anana ny Madagasikaratsika tonia isam-paritra ifotony. Aleo angamba hiara-mitsangana avokoa izy ireo. Ny voalohany amin'izany dia mangataka sy miangavy anireo voamiera mpandrindra ny vina mba hitsangana ny conseil d'orientation zany izay atao anatin'ny Madagasikaratsika. Manarak'izay dia mangataka ihany koa aho ny tonia nasionaly mba hitsangana, ary misondra toko arak'izay dia afaka mipetraksika. Manaraka eto amin'izay arangambany dia angataka aho anireo rehetra avy amin'ny faritra isan'izany hitsangana voalohany tonia isam-paritra ifotony mba hitsangana. Antananarivo aloha angamba, azafady, Antananarivo sy ireo avy eto Antananarivo rehetra izay manoloana eto. Faritra Antananarivo, ny faritry Toamasina, faritry Toamasina, isaorananao izay tsy ho tonia jeneraly, tonia voamiera manokana momba ny fifidianana CES mikasika ireo mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena, ka nahitana tranga mifanohitra amin'ireo fepetra takiny lalàna manakely izay miteraka krizy patokisana amin'ny tantarany amin'ny fomba tsy miandany ny fifidianana ifanesy. Manoloana ny fisian'ny fifanoherana amin'ireo lalàna lehibe toy ny lalàm-panorenana, ny torozotra sy ny lalàna fototra mikasika ny fifidianana izay miteraka krizy ara-drafi-pitondrana. Manoloana ny fitavozavozany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena teo amin'ny andraikitra ny fampizarana, ho famana ny krizy ka miteraka fahasarotana amin'ny fampiarana ny torozotra, indrindra eo amin'ny lafin'ny fametrahana tontolo tony sy milamo mialoha ny fifidianana, ny firosoana amin'ny fampiavana-pirenena, ary ny fiantohana ny fampandehanana ireo lafitra samihafa, ny fanarahana voalazo amin'ny tondrozotra. Manoloana ny tsy fahatomom-panana sy ny fahatarana eo amin'ny fanomanana ny fifidianana eo anivon'ny faritra maro, kara-panondro, disy fifidianana, solokajy amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana, voamery eny amin'ny faritra tsy zara-pahefana, ary ny tsifosian'ny fiantohana entitra ny fandriam-pialemana, mialoso mandritra ary aorian'ny fifidianana, izay miteraka farahina sy tahotra ny amin'ny tsy fankatoavana izay vokatry ny fifidianana, ho sanatria afara ny korotana. Manoloana ny fahafantarana fa nisy anarana mpifidy misa
inone tsy ray tapitrisa sahabo 5,700 niverina indro tao anatin'ny lisy fifidianana nandritra ny fitsapakevy-bahoaka nandaniana ny lalam-panondrenan'ny repoblika fahaefatra, lalam-panondrenana izay natao ihanianan'ny filoha voafity kanefa mbarany maro amin'ireo mpilatsaka hofidiana filoham-pirenena fa hovany rahalahy izy ka miteraka fanahinany amin'ny asa io lalam-panondrenana io sy miteraka kolotsaina ny fivadiam-belorano sy ny tsy fiazonana ny teny nomena sahady ka ifampitazan'ny samy malagasy amin'ny fanohanana izay vonin-kantaka ka mandrava ny sotoavana. Hita rehefa tafahitso ramonkizo fanikotra ny firenena ka nanoloranay ireto sosokevitra ho vahaolana ireto vao tsy ela ny hoe tsy mety raha tsy avozona tanteraka ny fitsarana manokana momba ny fifidiana, tsy hisy ny filaminana raha tsy arindra aloha ireo lalàna lehibe sy fototra manety tena ka miara-manaiky ny lesoka ho amin'ny fanatanterahana ny anjaran-draikiny ny tsiraray amin'ireo mpiara-mambonatoka rehetra malagasy sy raisam-pirenena amin'ny famahana ny krizy ka manolotra indray vahaolana mafonja ampina ny rafitra rehetra eo amin'ny fandriam-pahalema. Nisokevitra arak'izany izao ny antony fandazarantsika dia mampahatsiahy fa tamin'ny taona 2009 dia nanolo-kevitra ny hanomanana fiaonam-be izay hitondra hampanangana anteniera amolavola lalam-panorenana. Tamin'ny taona 2010 kosa dia nampanao-tsia ka nany antso ny vahoaka hanao-tsia noho ny fahafantarana fa ny fitsakam-pe-vahoaka momba lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra dia efa misy tsioka ny krizy efa tsinjo ka mitranga ankehitriny. Tamin'ny taona 2010 ihany koa dia nandray anjara izy tsy nitondra hevitra ka nahatondra fitsangan'ny escopole izay hita ho fanohitra tafametrana ny tombozotra nitaraka tamin'ny fiaraha-mitantana ankehitriny teo amin'ny akolafy mpifanohitra. Eo anatrehan'izany rehetra izany tsy manoloana fa avoazo mampitsikitsika miantraika amintsika jiaby dia manao ireto tombonkevitra ireto ampahatoniana ny antony madagasarantsika ho famahana miandalana krizy. Voalohany, tanterahana indrindra ao anatin'ny fotoana fohy ny fampihavana ireo mpifananjona rehetra ny andohan'ny krizy ary hitarina tsikelikely amin'ireo ratra mandrodika ny akolafiny lafivaly ka lasa sakana ho amfanangana firenena misy fiarahamonina kasitrahana sy atsangana rehetra sady mandroso. Faharoa, aroso fifidianana izay sombava-bahoaka isafidy ireo volavola andalam-panorenana haroso ho amin'ny fitsapakevy-bahoaka zany hoe vote constitutionnel. Fahatelo, atsangana ny gouvernemanta mpandrindra tariny prime ministre lany tao amin'ny anteniera avy amin'ny maro anisa amin'ireo sovava-bahoaka voafidy. Fahaefatra, tanterahana fitsapakevy-bahoaka amin'ny lalam-panorenana roa nahazo vato be indrindra eo amin'ny anteniera-pirenena. Fahadimy, apetraka avokoa ireo androm-panjakana rehetra voafaritra ny lalam-panorenana ny voafidy. Fahenina, tanterahana ireo fifidianana rehetra voarakitra amin'ny lalam-panorenana vaovao araka ny rafi-pitondrana voafaritra ao amin'izany lalam-panorenana izany. Fahafito, mandry izany fotoana rehetra izany sy ao aorinana dia tsy misahatra fa dia tanterahana ny fampihavanam-pirenena ny fotony, ifamelana ka ifanadiovana ary anasitranana ireo ratra rehetra nety ny tantara. Izany ny famambarana ataony antogo Madagasikara antsika.